Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no sy diana tokantrano androranao ny vaovao makasika ny metoetry ny andro amin'ity alina ity. Raha ny andrafitra ny metoetry ny andro dia tahantsika atao amin'ny lakandrano Mozambika atao avaratra andrefan'ny faritra Melaka dia misy an'izany tangoron-drahona tahantsika amin'ny sary izany ny fizotron'ity tangoron-drahona ity no andrafitra ny metoetry ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny 3 andro avy zany hoe hiditra tanety amin'iny faritra Melaka iny moa izay tangoron-drahona izay zany hoe tsy rivotoza akory fa tangoron-drahona tsara mariana dia makivaky an'iny ampovoatany iny mivoaka aty amin'iny faritra atsinanana iny zany hoe manodididina ny vadivavy fitovinany sy atsimo atsinanana iny no ivoan'izay tangoron-drahona izay zany hoe amin'ny ankapobeny dia mahazovahana ny talio na hoe ny mousson zany hoe ho volon'andro fahavaratra tanteraka zany manerana ny nosy manomboka ny alakamisy. Raha ny any Andranomasina kosa ny resahana dia ho mafy zany fitsokon'ny rivotra manodidina an'iny morotsiraka ao anelanelan'ny Cap Saint-André ka hatraty amin'iny faritra Menabe iny ho an'ny izay fidiran'ny tangoron-drahona izay manaraka an'izay ihany koa dia mbola ho betsaka ny rotsakorana amin'iny faritra Melaka sy ny Menabe iny ho an'ny alakamisy manokana ivadika aty amin'ny faritra vadivavy fitovinany zany raha ho an'ny zoma manokana. Ny maripana koa dia ahitana fidinana misongadina raha ho amin'iny faritra Melaka iny indrindrandrindra ho an'ny alakamisy zany hoe ho tafalatsaka hatramin'ny 17 degré Celsius izay maripana izay ho an'ny alakamisy. Ho an'ny toetrandro amin'ny atsipiriany kosa ara dia ho an'ny rapitso maraina isy tandrifin-drahona aloha zany ny morotsiraky ny faritra Boeny sy Melaka aty amin'ny antitany izy raha aty amin'ny faritra Menabe mandrahondrahona hatrany ny ilany andrefan'ny nosy manontolo iny ho an'ny rapitso maraina ifanibeasan-drahona sy masoandro kosa any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro raha ho an'ny rapitso dia amin'iny avaratra andrefan'ny nosy zany hoe ny faritra Diana, ny Sava, mahazo ny faritra Sofia sy Boeny, ny faritra Betsiboka, mahazo ny Melaka iny no ahitana orana tandrifin-drahona mety rakotroko amin'toy zany aty amin'ny ilany andrefan'ny vakana karatra sy Amoromanio aty Matsiatra iny Iorombe, mahazo ny Androy sy Anosy ny atitan'ny faritra atsimo andrefana farany aty amin'ny ampovoan-tany koa amin'ny ankapobeny aloha dia ifanibeasan'ny rahona sy ny masoandro. Ahitana orana malefaka na izany ara ny faritra Analanjirofo. Mikasika ny vinan'ny maripana raha ho an'izay rapitso izay ary dia manodididina ny 7 ka hatramin'ny 9 aty amin'ny faritra ampovoatany mahatratra hatramin'ny 2 morotsiraka atsinanana raha toka 3 ka hatramin'ny 4 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra zany raha ho an'ny zay rapitso izay dia any atsimon'ny nosy any mahatratra hatramin'ny 3 degré Celsius. Raha mikasika ny toetry ny andro any alakamisy ary dia azovana araky ny tenentsika teo ny talio zany hoe manerana ny nosy zany dia isitraka an'izay orana tandrifin-drahona zay mety arakotroka izay. Raha ny maripana no jerena dia ahitana vidinana zany aty amin'ny andrefan'ny nosy 20 aty amin'ny faritra Melaka raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 kosa ny sisa amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy iny raha toka mbola mahatratra 2 aloha aty amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy 17 kosa raha ny ampovoatany tafalatsaka 4 aty amin'iny faritra Androya iny. Raha ny toetry ny andro ho an'ny zoma indray dia mbola mitoetra araka izany ny rotsakorana manerana ny nosy tandrifin-drahona mety arakotroka somary betsaka ny rotsakorana aty amin'ny faritra vadivavy fitovinany ho an'izay zoma izay. Raha mikasika ny maripana raha ho an'ny zoma moa dia mbola manodididina ny 20 ka hatramin'ny 30 aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy eo amin'ny 20 ny morotsiraka atsinanana tafalatsaka 20 kosa ny morotsiraka aty amin'ny faritra ampovoatany ny mafana indrindra kosa raha ho an'ny zay zoma izay dia amin'iny faritra Sofia iny mahatratra 30 degré Celsius sy any Maevatanana. Amin'ny ankapobeny ny tany fahatondrivotra teto Antananarivo nandritry ny herinandro lasa iny raha ny tetsy Ampandrenomby teny Andraharo sy Soenerana ary Andranomena dia nijanona ho ambanin'ny fetrany OMS avokoa izay tany fahatondrivotra izay. Nahitana fidinany ihany koa ny tany fahatondrivotra teny Ambohidahy ka dia nanodidina ny fetrany OMS izany nandritra ny 2 andro lasa izay. Raha ny vinavina ho an'ny 3 andro manaraka zany dia hijanona ho antonona ambonikeliny izay amin'ny ankapobeny ny tany fahatondrivotra eto Antananarivo raha ny mandrafitra ny toetry ny andro no jerena mandritra nyity herinandro ity. Dia mankasitraka anao indray ary nanaraka an'izay vaovao makasika ny toetry ny andro sy ny fahatondrivotra eto Antananarivo renivohitra izay amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.